Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ripino Islam. Mitantara Ibn Abbas radhiyallahu anhu fa paminany sallallahu alayhi wa sallama rehefa mifindra monina tao a Madina de nahatratra anireo jiosy ny fe tamin'ny andro Ashura. Gaga i mpaminany sallallahu alayhi wa sallama ary nanontany hoe fa inona no antom-pifehezany ireto vahoaka ireto. Namaly izy ireo hoe io andro Ashura io dia andro lehibe aminay ary andro izay nanavota ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala any mpaminany Mosa sy ireo zanak'Israely ary naharendrika sy nahafaty any Firaona sy ireo miaramilany rehefa niampita tamin'izany ranomasina mena izany. De niteny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam tamin'ireo mpino Islam manao hoe nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Atsika mpino Islam de mananjo tanteraka ary tena mananjo bebe kokoa mihoatran'izy ireo manoloana an'izany mpaminany Musa alayhi salam. Fa samahu wa amara bisiyami, ka mpaminany sallallahu alayhi wa sallam rehefa tonga zany andro Ashura zany de mifehy izy ary tsy vitany nifehy fa mbola nandidy anireo mpino Islam mba hifehy ihany koa satria zahoana fahasoavana anankiray. Rehefa nantahina izy hoe inona ny fahasoavana azo amin'io de namaly izy hoe ny fifehezana amin'ny andro Ashura de mamafa ny fahotana izay vitanao tamin'ny taondasa. Izany hoe tamin'ny taona 2024 sy taona 1446 hijria. Ka ho antsika mpino Islamo ho avy amin'ny asabotsy afaka pitso ny fifehezana Ashura na ny andro ny Ashura. Saingy mpaminany sallallahu alayhi wa sallam ihany koa nandrarantsika mba tsy hitovy amin'ireo jiosy rehefa eo ampanaovana an'izany fanompona izany. Satria ireo jiosy dia mifehy fotsiny izy ireo amin'ny andro Ashura, zany hoe amin'ny sabotsy ihany izy ireo mifehy. Ka mba tsy hitovizantsika amin'izy ireo de tsaratsara tsika manampy iray andro mialohan'ny Ashura miaraka amin'ny Ashura na ray andro aorian'ny Ashura miaraka amin'ny Ashura. Izany hoe na tsika hifehy raha ampitso zoma sy ny asabotsy na tsika mifehy ny asabotsy sy ny alahady. Fa raha metra-panontaniana tsika hoe aiza ny tena tsara, mifehy zoma sy sabotsy ve sa ny sabotsy sy ny alahady, dia valy ny mazava ho azy hoe ny tsaratsara raha ampitso zoma sy ny asabotsy, zany hoe fahasivy sy ny fahafolo ny volana Muharram no tena tsara satria mpaminany ny teny amin'ny hadisy hoe raha ohatra ka mbola velona zao amin'ny taona ho avy de hifezany fahasivy miaraka amin'ny fahafolo. Saingy efa nindosiny fahafatesana izy ny taona manaraka izany. Midika zany fa ny tena tsara ny fahasivy sy ny fahafolo. Fa raha sendra nisy tambana anao tsy nahavita an'izany de mifehinao ny fahafolo sy ny faharaiky ambin'ny folo, na ihany koa mety mifehinao ireo 3 andro reo zoma, sabotsy, alahady ho azonao tombotsoa ny famafana ny fahotana iray taona izany. Mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala atsika jiaby samy mifehy amin'ny andro Ashura io ary azadiny ny manao doa, manao swadaka, manampy ny namana ary azadiny ihany koa ny mangataka fitahina ho anao sy ny tanindrazanao insha Allah. Apartao betsaka ity video ty. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.